ho an'ny olo-pirenena rehetra tsy ankanavaka afatra foy avy amin'ny fivondronam-ben'ny eveketo Madagasikara manoloana ny von'olona etsero ry vahoaka mpiray tanindrazana raha toyna ny aty marary ny afero ko amin'izao fotoana sarotra izao tsy afaka hitsetsetra fotsiny izay evekaray aman-dreny manoloana ny zava-misy mampalahelo sy ny tranga famonoana olona etsero zay tsy mbola fantatra na avy amin'iza na avy amin'iza mankahery sy miombo-po amintsika na moiavana zanaka no izao ababiana tsy roa amantany izao fa lalàna ny olo-pirenena maro indrindra fa ireo marefo tsy mba manana olo-kanteherana mampanontany tena ny toe-javatra iainantsika hoe iza no mahita tombontsoa amin'izao zotra iarahantsika malagasy miaina izao ifamono amin'ny toerany eto ve tsy misy feo amin'ny fietreretana intsony mihitsy ve aiza ilay fahendrena malagasy amin'ny fanajana ny aina sy ny fandalana fihavanana no tozary tsy misy tahotra an'Andriamanitra andriananahary mpamorona ny aina intsony dia ho sanatria ve ny ratsy no anjaka eo amin'ny fiainam-piarahamonina ankehitriny izay nalaza eran-tany fa na dia ny tainombo mivadika aza tsy nisy naka miantefa amintsika olo-pirenena aza mety ho raviraviana andatsakaina satria sarobidy ny aina ary lahatokana ho ny tolo ary didy entitra no aroson'Andriamanitra hoe aza mamon'olona hitantsika eo amin'ny Exode 20:17 aoko samy mpandalany eny sika mianakavy tsy ny famonoana ny zaza sy ny olona marefo na oviana no analantsika amin'izao fahantrana lalina izao avy alao iaina toanao ny hafa hiatrika ny fiainana itsy andanin'izany aoka samy ho mailo amin'ireo mpanararoatra ny savorovory misy ka mikendry ny ampisaritaka amin'ny fiainam-piarahamonina fa dio ny endrikendrika sy ny tombotomboka ka malina faty ireo alako bika tsy tiako tare fa loza ho amin'ny fiarahamonina ny endrikendrika satria ho ny soratra masina betsaka ny olona matin'ny lela tsabatra fa vitsy kokoa no ny olona matin'ny lela ao amin'ny Siraka 20:9-20 ho anareo mpitondra tsapany izaka efa ataonareo amin'izao fijalian'ny vahoaka izao fa aoka mba ho betsaka noho ny teny ambara ny asa tanterahana saovariana ka miamahazo vahana trano ny ratsy aoka mba misy ny mangarahara amin'izay tena anton'izao orooro zao fa tsy hovero anjavony toy ny mahazatra iombonantsika rehetra kosa ny vavaka ao mba hanasa avy amin'ny tsirairay hitodiantsika misimisy kokoa makany amin'Andriamanitra ilay sady loharan'ny aina no mpanao ny tsara sy mamaly ny soa ny tsirairay araka beniny ny fandrampony tsy ho mpivavaka fotsiny ane isika na ilaza ho mpivavaka fa samy iaina sy fikitra amin'izany mivavaka izany amin'ny fifandraisana amin'ny mpiarabelona sy ny zavaboary aza mamon'olona mitsodano anareo izay eveka ary miombo-po sy miombo-mbavaka aminareo amin'ny anara amin'ny fivondronam-ben'ny eveka eto Madagasikara anio fa 13 Jolay teo a dia hitan'izany olona iahina zany a dia tonga tamin'ireny hoe navanina ny loza zany dia ireny ny zavatra nitranga omaly a dia fitsaraham-bahoaka vindicte populaire 920 ny misy atsika amin'izao fotoana izao dia hoe aty amin'ny vanim-potoana mazava dia mipetraka zany ny fanontaniana le olona tovolahy mirijarija ny ahiahina ho tompon'antoka na vanina ny loza ka nahafatesan'ity tovavy ity litana mainty rano le hoe mpitana cache-point zany dia efa teo ampelantanan'ny mpitandro ny filaminana mainty rano dia reny vohitra faritra komisaria zany a nisy tiana anaiky ny olona fa hoe masolomaso aina solony aina zay zany le fandehany teo dia nandritra ny nisy ny fifandaminana tsy resy lahatra ny tompon'ny fianakaviany maty nitondra ny razan'ny faty mihitsy a tany amin'ny komisaria ary dia ny aretan'jareo tao zany niditra atao amin'ny komisaria napetraka tao ilay faty dia ny andrasan'ny jareo teo
dia tsisy ny voaka tao zany da tsy atoko anaty fanarongososina ihany hoe natolotra ny vahoaka lay voaroiroy teny raha nahita satria teny paritaka tamin'ny tambazotra sosialy le hoe tena live en direct ny fitsaram-bahoaka arabaky teny satria dia nitorana velona le olona tranga mampalahelo amma hoe olombelona nosy raha fotsiny aloha zany hoe von'olona satria von'olona aloha zany na nafatesan'ilay vehivavy na ty dia zay satria aina ny resaka dia amma kristianina ny tena ihany koa aloha dia tsisy tompony aina afa-tsy ilaina ary dia eo zany aloha lafa ny faharoa amin'ny malagasy zany aina zany dia sarobidy loatra da misy aloha menaky ny aina dia tena petsaka zany le fanontaniana hoe tena mifanahy ahoan'ny tsika ity dia hoe tsy tena hoe mifora amin'ny mafany dia tsisy manaiky an'izany dia eo zany lafin-javatra faharoa le hoe tsika io anao fanavozana dia tsika io zany hoe tany tandalàna dia tsika io zany hoe misy rafitra ara-pitsarana misy lafitra mpiaroka ny fandikan-dalàna sy ny tsisa dia mipetraka be le fanontaniana ao ambadika ilay izy le hoe atokisan'ny olona ve sa tsy atokisan'ny olona reny rafitra reny satria ntevoavina anao mihitsy feonambe ireo rantsana samihafa eo anivon'ny fitsarana tamin'iny herinandro iny ary tao anatin'izany indrindra dia ohatrany hoe mifarana le feonandreo anivon'ny fitsarana tery amin'ny hôtel Sheraton teny Ivato dia ny fiafaran'le izy indray zany dia misy tany otranga vindicte populaire fitsaram-bahoaka tany Mainty Rano dia eo le mipetraka le fanontaniana hoe fa misy tena tsy atokisan'ny olona tsona ve zao rafitra mpiaroka fandikan-dalàna OPJ izy tsika officier de police judiciaire dia mitondra ny raharaha eo anivon'ny fitsarana zampana anankiray zany fampitohy ireo tsy atokisan'ny olona ve mahatonga an'le hoe fitsaram-bahoaka sa efa inona mihitsy satria iny ao fa tsy lavitra zany teto Andrenivohitra fa ny aloavan'izany tao anatin'ny raharaha resaka hoe fakana alajaza resaka hoe fahaverezan'olona jerana ity le jadotely Tsaramasahy ty amin'ny fahatry maderana motana ty tamin'ny andron'ny Omaly fa so ihany moa zany fa misy amin'ireo anatin'ny fokon'olona ihany koa mba hoe mijoro mba miaro aloha zany satria mila fatarina ny marina hoe inona marina satria hoe tena zay hoe tena mpangalajaza marina ve le izy sa hoe misy zavatra hafa ve sa hoe ahoana hita ihany koa ny marina ao anatin'le izany eo ambadika le izy raha ohatra iverenina le alajaza mbola mety iverenantsika izay rehefa avy eo fa ity zany tena mametraka fanontaniantsika ary tokony ho jerena mihitsy zany satria ao anatina fotoana hoe fanavozantsika izao ahoana ny amerenana zany fitokisana zany mba ho atokisan'ny olona ireo rafitra mpikaroka fandikan-dalàna ny any amin'ny fitsarana mba tsy hiverimberina intsony satria dia voararan'ny lalàna mihitsy igny lalàna manan-kery eto amintsika ny fitsaram-bahoaka dia isy toy ny ve zany zao le raha tany Mainty Rano iny sa hoe samisamina hoe efa vita zany fa samy nanana matina ny tariana fizao maty tamin'ny toerana voalaza ranoloha ranom-baovao tamin'ny toerana ahitana ny faty lay vehivavy tompona cache-point zany dia hoe nahitana kapam-behivavy pointure 40 anankiroa ry Alain Thierry dia nahitana kapan-dehilahy pointure 44 ray zany hoe ohatrohatrany hoe zany tsy olona ray no nahavitan'le abibiana tany amin'ny toerana io dia ahoana satria ny fanadihadiana mantsy raha ohatra ka mbola hoe teo zany ilay lehilahy dia nizotra le fanadihadiana sy famitorana dia tokony ho hita hoe olona ray sa nisy fipiretsi kombakomba tao anatin'le raharaha dia mikatona teo ve zany zao le izy dia izany zao olana tao anatin'le izy fa mampalahelo le tranga ary mampametra-panontaniana mihitsy koa ny amin'ny hoe ahoana ny hoe amerenana le fitokisan'ny olona ny rafitra mpikaroka fandikan-dalàna sy ny fitsarana satria
tsy tranga vaovao ino fa hoe aty amin'ny taona 2026 iresahana ty fanavozany ity de mbola mitranga ny toy ireny de eo zany le hoe tena niasin'ny aina ny ataontsika hoe ny zavatra ohatran'ireny mantsy de ohatran'ny lasa sanatria mevana sanatriavina satria izy miparitaka be ny amin'ny réseaux sociaux lasa osa de amin'ny mevana le tranga ny resaka hoe vindicte populaire na fitsaram-bahoaka indray de amin'ny endrika ratsy an'izao tsika dingana amin'le fanavozana zay resahana zao de eo akoa mipetraka zany zao satria ohatrany nanetsehana ny émo national émonaty zany atao anatin'ity raharaha alajaza sy fahaverezan'olona sy ny sisy ty herinandro teo zay herinandro satria tena ny week-end zany hoe ny week-end talohan'ny fanadinana BEPC naetsika daholo ny rehetra naetsika ny teo anivon'ny émonaty ny aloavan'ny prime ministre lehibe ny gouvernement nanao point de presse entitra mihitsy tery mazorivo tamin'iny de vaoko ny émonaty zany hoe miraisina ny fepetra rehetrarehetra ho aetsika mobilisena hatramin'ny tafika zany de efa mandeha hatrany mitsofoka hatrany anelakela hatramin'ny garde présidentielle herinandro aty aoriana tokony efa mba misy point de situation ihany mba tokony ho fantatra zany hoe inona ny vokatra aloha hatreto nitsaiko tsy voatery atotanisa zany fa tena hoe mba misy zavatra mba tsapany olona satria zany koa mantsy anisan'ny manay serasera le resaka to de tena tokony mba ho hita ihany zany hoe tao anatin'izay herinandro zay inona zany no vokatra iza no maninona iza ny tratra de zay satria lizy atao am-piandohana de hoe fanakorontanana an'le fanavozana tsiroso ary tsy anaiky an'izany raha notian'ny prime ministre hoe tsisy masakana n'ity fanavozana ity ary tsisy anaiky an'izao de mbola nampin'ny président ny fanavozana taria Tomasina tamin'ny herinandro iny fa lasa lavitra mihitsy moa zavatra nambanany ao anatin'le izy de tena tokony mba misy any hoe mba misy point de situation anatin'izay tao anatin'izay herinandro nisy le mobilisation zay inona ny vokatra de miandritsika sahoana ry ty re tsy efa mba tokony mba misy an'izany hoe raha misy moa ny antso de raisitsika mivantana eo raisitsika mivantana eo manoloana zay satria be de be ny zavatra afaka resahana manodidina n'ity tranga ity fa resaka trangam-piarahamonina moa izy fa mahakasika indrindraindrindra ny ataontsika hoe zavatra misy eto amin'ny firenena doary efa misy antso vonona zay ny teknisiana de raisina anao ary miaraba toko eny ary ali miarabatoky radio vaketin'rany any zay indrindra ny resaka brito resaka momba nyty fitsaram-bahoaka lasa jurisprudence le izy tena mirikototra nahita le resaka maintrano zay ve zany lasa efa rano ty firenena malagasy mety am'le olona le manakorotana mihitsy ena zao am'le fitondrana teolola la zao zavatra misy zao vahoaka amitaitaina ny zavatra miseho melohan'ny international any am'le fitondrana fanavozana le izy mety ina le tiako atongavana le tadidy tsara fa colonel anankidimy lasa général na sasany dimy raza lahy resaka fandripanena tokony tsy misy tsohitsy amin'ny fandripanemany zay le zavatra misy aloha jereko mahitsy tena mahitsy mijery inona le fandraisana fepetra vo eo zao britony teny mpatsamizao evoray volana safira tsy misy tapisana anankiray ary fa fehozina mitenenana ny resaka vitra fumé io andorany fotsy rery ary am'tanariva tonga mba manakana an'io misavana io fa ny akoatran'izay na mandeha any nareo analakely tsy misy misava vitra fumé zany eo rangazy raha misy olona mangalaga zany hoe tsy hoetiny tongotra fa tsy maintsy anaty vitra fumé ny prime ministre zany efa miteny fa vitra fumé de savaina ary tsy azo atao voalohany indrindra aloha aza mampiditra na ny concessionnaire ary aza mampiditra vitra fumé d'origine any ny tena mian'io ary dikan'izay tokony andraikepetra mampiasa an'le lalàna avao ngary vitra fumé fa tsy anao nareo koatra ny tady mazandoa zany le mpitandrom-pilaminana tena mazandoa tsy manao an'le izy mba mivoao aho eo tokotany de manisa atao be eo misy 4 eo valo am'ireo fumé daholo ka zay le izy hoe mianaana ve le izy fa tsy ka ianao sa inona no ambadiky le mpitandrom-pilaminana tsy manao ny zavatra io polisy anankidimy eo anosy eo midadilika fotsiny eo mandalo eo daholo le 4 eo tsy misy tsy savaina tsy atao iny ahoana ary nafantaranareo ny olona ao anatin'ireo zay angamba avy am'sasa brito ely ary iny eo tokoa zay fitaratra mainty misy an'ilay pellicule moa zany ny tena hoe fa
Reny moa araka nambara hoe misy afahana misy fahazondalana aloha amin'izy ireny fa tsy hoe aingitraingitra fotsiny. Fahazondalana zany dia loavana fanadihadiana, ohatran'izany koa ny fitondrana pasy. Ny sivily dia afaka mitondra pasy saingy voafetra hoe misy sokajina basy azony tazomina, misy tsy azony tazomina, ary ny tazomina zany hoe hafanana ny ampiasainy amin'ny fiarovatenany dia mila fahazahoan-dalana fa tsy sanatry hoe olona tsy salama saina no hitazana basy, tsy mety zany. Zay dia voararan'ny lalàna zany, ary voafetra ary tsy maintsy avozina isa-taona zany fahazahoan-dalana hitazona basy zany. Io zany le permis de port d'arme, zay zany le izy. Dia aiza anao any amin'ny fivondronana izy taloha any amin'ny distrikan'ny préfet zany. Zay zany any misy ny sampandrarà zay manome an'izany fahazon-dalana hitazona basy zany. De mitovy zany koa le hoe vitre fumée. Le fumée moa zany hoe fitaratra mainty dia misy fahazahon-dalana izy ireny, dia avozana ihany koa, ary rehefa mandalo any visite teknika iny ireny dia tokony ho hita.